Ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra itsika niditra teo amin'ny dingana faharoa amin'ny andro faharoa zany amin'ny fedina ny THB Ligue des Champions ny taranja baolina kitra tany Mahajanga sy tatsy amin'ny kianjan'ny Velodrome Antsirabe no nanterahana any faninanana tamin'ny ity tolakandro ity. Tany Mahajanga dia resin'ny LGK Plus tao atokotaniny ry zareo Fossa Junior Niboeny zany tamin'ny isa 3-0. Tatsy amin'ny Velodrome Antsirabe dia resy tao atokotaniny ihany koa ny FCV Vakinakaratra tamin'ny ity tolakandro ity, lalao izay azo lazaina fa dia naherisitra tokoa ary nahitana somary nisy fikorontanana kely teo amin'ny impijery tamin'ity lalao ity. Fiteny namana zakino amintsika ary amin'ity hariva ity ny zava-nisy tany Mahajanga. Nandiso ny vinavina sy ny tombatombana amin'ny mety sy ny fifandefasana eo amin'ireo ekipa roa. Ny zavatra niseho androany tolakandro taty Mahajanga nandritra ny andro faharoan'ny fidinana faharoan'ny dingana famarana ny fedinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra na ny poule des as retour ny THB Ligue des Champions. Resin'ny ekipa ny LGK plus Analamanga tamin'ny 7-0 tao an-tany tokoa mantsy ny ekipan'ny Fossa Junior FC Boeny. Ny tompon-daka amin'ny Boeny nefa nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Dahery teo amin'ny minitra faha-20. 3 minitra nanarak'izay dia nanasala ny isa ho an'ny tompon-daka Analamanga Ibila. Tsy niandela fa natafiditra ny baolina faharoa tamin'ny alalan'ny Jean-Yves indray nefa ny Fossa Junior FC teo amin'ny minitra faha-20. Vao nanomboka ny fizara-potoana faharoa dia napiditra lohalarana telo nahitana ny Bela sy Safidy Ernest tamin'ny mpanazatra ny LGK Plus. Ny amafy arak'izany ny fanafiana ho azy ireo. Minitra faharoa amin'ny 50 nanasala ny isa ny LGK Plus tamin'ny alalan'ny Edikely. Tsy nonona tamin'izay fa mbola nanafika hatrany ny tompon-daka Analamanga. Tany amin'ny minitra faha-20 ary dia napiditra ny baolina fahatelo farany ny batan'ny LGK Plus ny fandesena Inesta. Azo lazaina ho ny fo tamin'ny torimasony arak'izany ny ekipan'ny LGK Plus amin'ity fifaninanana nasionaly ity. Na izany aza dia nahafinaritra ny lalao niseho tao amin'ny kianja Rabe Mananjara satria dia samy nampiseho endri-dalao sy fifehezana ny baolina ny ekipa rotota. Tany Antsirabe indray dia resin'ny Knapsa Sporitas tamin'ny saroana ohatra tao amin'ny Velodrome ny ekipan'ny FC Vakinakaratra. Taorin'ny andro faharoan'ny poule des as miverina iny dia samy manana isa 10 ny ekipan'ny Fossa Junior FC sy ny Knapsa Sport. Torak'izany ihany koa dia samy manana isa 4 ny LGK Plus sy ny FC Vakinakaratra. Endrika famaranana arak'izany ny lalao ionan'ny Fossa Junior FC sy ny Knapsa Sport ny vodivorona ny alahady 13 septambra ho avy izao mandritra ny andro faran'ny poule des as. Ny ekipa mivoaka mpandesa amin'ny lalao io tokoa mantsy no voasitra ho tompon-daka nasionaly amin'ity taopilalaovana 12 sy 20 ity. Ifanindran-dalana amin'izay dia eo amin'ny kianja Mahamasina ny ekipan'ny LGK Plus sy ny FC Vakinakaratra.